L'actu du jour. Faly miarabantsika rehetra indray amin'ity andro ity. Mbola mifatoka amin'ny raharaham-pirenenantsika foana zay tena hoe isaorako amin'izay olona efa nomboka tonga saina voaraiko daholo mesagenareo hoe inona marina ny zava-misy ao amintsika amin'reto mikasika reto Rosianina reto. Averiko matetika foana kasika ny Rosianina. Zay mbola tsy hita taratra teto fa ny tombontsoan'ny Rosianina foana eto. Aza adinitsika fa firenena miady zay mandany vola be ny lany Rosianina amin'io ady amin'ny Ukraine io izy mitady fanohanana. Fa raha hoe anohana antsika malagasy na anohana Madagasikara, tsisy zany. Somary verina kely tsetsatetsa tsy aritra. Maninona moa mahazo vahana be ny olona contre na manoatra ny hevitra nay ohatran'reto zay zahay tohananareo. Satria ny antony misy ny hoe ny namarina mitavozavoza tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. Satria reo olona ampiasain'ireo mpitondra reo miezaka manaparitaka olona anankiray fotsiny manaparitaka mipartage vaovao zay tsy marina efa ho amin'ny arivony. Ka na inona zany fanazavako eto ratsy ny fanampitsika manaparitaka amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra misy ny zavatra marina, sera rien. Jereo nge vaovao tsy marina zay zana takonana aparitaka an'zareo maximum de mamaky an'iny daholo ny gasy rehetra zay tsy mahalala hoe ina marina ny zava-misy. Tsy maintsy ho resiny lainga tsara lahatra tsika ratsy ny fanampy. Na inona zavatra marina tantaraiko etoko ratsy ny fanampy tsika manaparitaka an'iny mba samy hitan'ny olona rehetra, tsy maintsy ho resiny lainga tsara lahatra. Dika zay mila mifanohana tsika. Manazava aminareo ny tantara aminareo ny zava-misy de anjaranareo koa mandray andraikitra manaparitaka amin'ny vahoaka malagasy hoe zao ny zava-misy. Tsetsatetsa tsy aritra iny. Iverina amin'ny resaka Rosianina sy Madagasikara vily situation misy amintsika. Tsy tsika rery ho any cible ny Rosianina fa betsaka ny firenena afrikanina zay tena lalaoviny. Alainy manohana azy. Ny takiko teto reny tanora zay nalefa tany reny, ny influenceur mpanao gazety, reny cible reny. Asaina amin'ny tantara ny momba azy. Risy tsara, jamais reny noentina nitsangatsangana any amin'le tany tsy mihinan-kanina, le mahatra, le toerana misy mahatra, le bidonville. Fa any amin'ny musée, le toerana tsaratsara, reny ihany ny aseho an'ireny olona reny. Tsy manafitsafidy zany reny olona reny rehefa hoentina any, fa zay hitondrana ny zareo ihany. Mila miresaka zavatra tsara mikasika ny Rosianina. Jereo nanaraka an'le fandaharana kely resaka Rusmada. Tsy mba misy resaka foto-drafitrasa mihitsy satria ny Rosianina tsy manambola anampianatsika satria be ny vola lany amin'ny hoany ady Ukraine io. Ny volan'ny Rosianina de natao anaovana fitaovana hoentina miady, anohanana ara-pitaovana fa tsisy resaka foto-drafitrasa. Na Mali, Nigeria, ny firenena rehetra zay afrikanina zay cibleny zareo io. Mitombontsoa ny ilainao satria mila fanampiana goavana ny Rosianina zao. Tsika zany iara-iasa amin'ny firenena miady be mila fanampiana ohatran'io. Mba inona zany ny aporo eto Madagasikara amizay na hanina ho antsika tsisy. Foto-drafitrasa tsy mandeha teto hoe fanampity misy fanampian'ny Rosianina anaovana foto-drafitrasa ho izinina na resaka fambolena, tsisy. Mimanipule no ataony zareo miditra amin'ny resaka serasera. Tao amin'le fandarana Rusmadamo, inona raha nanaraka an'inona reo?
zany ve ny important Madagascar. Ny Rusiana de misy la neige be de tsaratsara rehefa ana de mitsangatsanga de milalao neige de misy koa ny toerana fitsangitsangana ohatra fotsiny ao Moscou ohatra zao atsika moa zao de mitovy lera amin'ny Rusiana tena hoe misy point fandraisantsika amin'ny Rusiana satria mitovy ny ora. Izany ve zany lara-pahamehan'ny malagasy tsy miresaka foto-drafitrasa mihitsy, tsisy miresaka foto-drafitrasa le fandarana Rismada hoe eto zany zay ny Rusiana de efa manomboka mijery hoe inona ny zavatra tokony hanampiana malagasy, manomana budget ohatran'izao, foto-drafitrasa ohatran'izao, tsisy. Ny point commun ny Rusiana sy ny gasy de ny oratsika mitovy. Inona ny raha in'olona an'izany? Asoro tao amin'ny TVM aina manjery mpanjakana tao io Rismada io. Satria tsisy miresaka foto-drafitrasa na fanampiana malagasy na ny ray. De miditra avy any le Rusiana avy eo de ampianatra teny manao teny Rusiana. Godrogodro. Ianao ve tonga amin'ny taninay ao de mbola zay ndray ny antra ny teninao, maninona reo tsy m'intéressé amin'ny teninay sa tsisy ilana azy io teny gasy. Tonga amin'ny taninay nareo mitady tombotsoa, tsy miresaka foto-drafitrasa tombotsoa. De zahay malagasy ndray zany na hanina hoaninay tsisy de anatra teny Rusiana. Firy amintsika malagasy mo afaka mianatra teny Rusiana? Firy? Tsy m'intéressitsika zany. Na mian'ireny tanky reny Rusiana fitaovana entina miady satria tsika gasy ohatrany zaza kely tam'tambazina bombo mahafinaritra atsika ny kibasibasy ny kitangitagy de mioraka daholo tsika rehetra. Faible tsika rangahy, faible tsika, tena faible tsika. Efa niteneniko impolo teto tsika tsy tany miady na io insécurité ao fotsiny ara. Inona ny vitan'le tanky, inona ny vitan'le kibasibasy na men'ny Rusiana. Moa va mba nanampy atsika amin'ny insécurité be io izy. So de lasa mametra panontaniana koa zay hoe so de nareo koa ary ny ambadika io. Zarizarao anjakana. Mametra panontaniana koa hoe so de anareo koa ary. Fanontaniana ny eto. Ireo Afrika kory be de be inona zany ilana an'ireo? Amin'ny insécurité goavanao io. Mampametra panontaniana. Satria ny antony de zao, ino mahatonga nametraka fanontaniana? Tany Mali tamin'ny juin 2026 rehefa niala tao amin'ny Européana sy ny Mali nironanakany amin'ny Rusiana. Eno ity nironanakany amin'ny Rusiana niala tamin'ny ONU Mali. Zay tena latsapanenenana am'izao. Rehefa niala zareo nitombo am'izay niady. Tsy fandriam-pahalemana atao. Nen zareo moa zany le fampitifitra ty fa ny atsika hafa ny fomba fiso satria tsika tsy tany niady, tsy hita hoe inona ny amoronana olana na fampirona amin'ny tany tsika satria tsika tsy tany niady. Natokan'Andriamanitra tsika amin'ny nosy io tsika tsy manana fahavalo voisin. Rongatra am'izay tsy fandriam-pahalemana atao Mali. Rongatra. Rehefa nanomboka niala tamin'ny ONU juin 2026 io. Lasa ny Afrika kory nanao fanafiana. Ny ao Mali any bombardé na faty tamin'ny juin teo zany. Ataonao recherche zany. Alefaso ny fanadihadiana. Vehivavy zaza amam-behivavy maro ny olona maty. Daroan'ny Afrika kory bomba. Reo nga tsy natao hiaro ny Maliana reo. Fa maninona ao ihany ny voadaroka bomba ny Afrika kory Rusiana reo.
satria tsy voafehy ratsy atao tsindrofa lavo. Ahoana ny amezanao toerana anankiray raha tsy malemy le izy? Tsika mila misaina tsika malagasy. Tamin'ny 2018 mitady candidat Rusiana tao Madagasikara. 2018 izy any alefa ho atsika anapotena an'ireo tandrefanareo. Ny adiny Rusiana ho entre ady goavana reo géopolitika goavanareo, de mitady firenena malemy izy Sovaliny manampy azy. Olatsika malagasy ve zany? Zany ve ny olatsika malagasy? Cibleny zareo Rajoelina. Allo ty ozy ty manana popularité goavana, afaka manana vahoaka maro manoana azy, afaka alaina ty mba imanipule andreo vahoaka reo aty metsika ty amitsika ty. Teo Rajoelina teo, GG double teo 2019 ka hatramin'ny 2022 nanomboka niemitra Rajoelina. Somary nakanaka sisiny tary amin'ny États-Unis sy ny Européanina. Niaka ilany tany Rajoelina. Nanomboka sorenany Rusiana hoe tsy azo ty. 2023 tonga de nikisaka anakany Rajoelina. Bon, c'est fini. Izay ny ilaina hoe hafa ihany noho G double, triple, quadruple. Mba mahay milalao koa miaraka miasa firenena goavana mba ahafahana misafidy ho aiza ny mety kokoa. Fa ny Rusiana tsy manaiky an'izay. Ny anazy rehefa izy de izy de tena miala divorce amin'ny firenena rehetra. Resaka arabaritra tsy tsara manao an'izany. Hafa ihany ianao manana maromaro mampirafy, afaka misafidy am'izay, ny ato atao bebe kokoa, ny ato atao any sisy intérêt ny ato. Fa ny Rusiana tsy zay. Fa de ny anapotika anao. Izy nefa tsy afaka anampy anao. Fa mila hoe miaraka aminazy ianao de lalaovinao amin'ny resaka géopolitique zay anaovany anao. Tsy mila miara-miasa amin'izy ianao rehefa miaraka amin'ny Rusiana. Rajoelina tsy de nahazo tsy nahazo natanaovana an'izay. Toa ohatry nataony Ratsiraka. Ratsiraka somary taforoboka tany fa niala rehefa aveo rehefa tena nijaly ny vahoaka malagasy tsy nisy sakafo. Satria ny Rusiana tsy m'intéressé an'izany, tsy m'intéressé anazy hoe tsisy raha iny an'izay anao tsy misakafo any. Fa ny azahoany an'ireo resaka secrène sy ny anareo zay ny asy sy ny arenakibon'ny tany mba ahafahany manoana amin'ny ady be ataony satria mila vola izy. Naka olona tao fitondrana am'izay Rusiana. Naka olona tao fitondrana Rusiana. Zay olona miaraka amin'ny Rajoelina io ihany satria tsy azo Rajoelina. Reniny nampiasainy. Nivadika le mpiara-miasa amin'ny Rajoelina aveo. Iza daholo. Iza pro-Rusiana am'izao izao. Iza. Ny mpitondra institution ambony io. Nampiasainy reny. Afana mamodika any Rajoelina sy Rajoelina tsy azo. Korotana fitondrany Rajoelina aveo. Tsika mahay tsara iza kay ny firenena ambony mahavita le mampiasa an'le système na resaka poison ahafahana manonga-panjakana reny. Firenena iza? Kalaza lamy zany ny Rusiana. Tsy miakizy an'ny Rusiana eto afarao tena kalaza lamy zany. Zay teneniko anareo hoe Rajoelina ve ny fitondrana ve zany de izy ndray ny anapoizina ny vahoaka tokony hipetrarany toerany. Mety lavitra ny fomba fisainana. Zay sary misy eo am'izao fotoana zao koa zavatra zay. Satria raha Mikael mitady anao an'izao. Risy teny ato tsy manaiky. Pro-cité pro-russe grave. Io zava-misy amitsika. Fahatolo miraradraraka io.
raradraraka ny faty olona. Asorita amin'ny TVM atao io Rusmada io. Tsisy tombotsoa malagasy io, ny fitatarana ny atsarany rusiana ny atsara tareny, ny abogosy teny, zay ny zava-misy ao. Efa misy an'le bandy maintimainty zay any, tsy haiko reny le agent rusiana. Efa sain'zareo manohatra anay, satria zay tsy tokony hiteny zavatra côté négatif ny rusiana zay tena mampikaikaiky any pays africaine rehetra. Hoe aza mihainao reny fa reny nge lehibe tany amin'ny occidentaux e. Zay ty tsy lehibe taty. Mandalo zay ny aty. Mandalo. Fa zavatra misy, zavatra hitanay fa ratsy tsy maintsy teneninay. Fianareo zay ampiasainy, zay tena fa hoe nivolavolaina am'izay. Andehanao an'izao ny rusiana zay, ataovy ny asanareo. Satria nareo nianatra tany, lehibe tany. Zay nge hoe le système resaka MJMO e. Viry asin'Andriamanjatra iny, jereo nge asin'Andriamanjatra e. Inona ny vita ny tao fitondrana fanesy nefa tao foana izy ny tantarainy teo. Mba inona ny apportny entiny ta Madagasikara, satria izy olona mivolavolainy rusiana. Jereo raha mitantara asin'Andriamanjatra, tsy mba misy resaka foto-drafitrasa zany. Satria zay ny asany reny, mi-influencer ny gasy mitovy azy. Ary ny rusiana de mampiady saminy amin'ny afrikanao aminy, na ohatra hoe gasy amin'ny gasy ihany atao ny fitaovana, fa io tsy miseho fa ty ambadika ty consigne ny anazy, satria zay no nanamboarana an'ireny saindriantson'Andriamanjatra reny. Hoe zao ny atao, reseo lahatra miaraka amitsika, zao ny atao. De reny le mahazo tombony any Russie. Tsy miraharaha zay tany neviny. Hoe ohatranao ny conséquence n'ity zavatra ty. Riasin'Andriamanjatra reny. Tao fitondrana amin'ny fanesy, de tao foana iasin'Andriamanjatra, satria zay ny atao hoe olo rusiana. Tsy miala amin'ny fitondrana amin'ny fanesy. De miezaka misarika zay mpitondro ao makany Russie. Miezaka, aty. Tsy mbola niteny asin'Andriamanjatra hoe anangana zao tsika orinasa zao tombontsoantsika malagasy. Hoe atsaraina ty fambolena ty. Ty lalam-pirenena ty ambarina ty avy aty misy vola avy amin'ny rusiana anaovana lalam-pirenena zao. Mbola tsy namoaka an'izay asin'Andriamanjatra nefa de olon'ny rusiana reny, olon'ny Russie. Jamais. Fa ny atsara tare, ohatrany hoe raha mpizahatany ianao zany de m'intéresse anao zany Russie hoe izahatany de andeha Moscou anao, de ty misy musée, de ty zao. Misy bandy zay koa nanao fandarana mikasika rusiana zay, reny daholo ny ampiasainy zareo. Any Russie izy manao fandarana. Raha hitsangatsangana eto tsika de ty misy musée ohatran'izao de midina tsika andeha angala train ambany ary tsy train tompoko fa musée ty. De aty ny vehivavy betsaka tozay ny lehilahy. Betsaka ny vehivavy. De afaka raha vao mevity an'le vehivavy ianao de ireo daholo de nalainy sary le vehivavy reo. Fa ianao mi-paye zany. Rehefa mevity an'ireo vehivavy tsara tarehy reo anao. Raha hitady vady ianao de maka vady any. Resaka vehivavy ve no andeha iogoganao, andresenao lahatra ny malagasy rehetra. Firy ny malagasy no afaka mandeha makany. Makany Russie firy ny malagasy, mbola manavanana amin'ny malagasy makaty Eropa. Satria tsika tsy manana point ifandraisana amin'ny Russie na kely. Fa forsena. Firy ny mpianatra malagasy any Russie. Raha misy zato, atombo kely satria 89 nanaovako recherche. Raha misy zato, firy amin'ireo mahazo bourse 70. Atombo keo 70 70. Tsy manome an'izany rusiana. Raha hitady avenir zany. Nefa firy ny aty Eropa. Firy. Efa 5 000 mahery. Mpianatra mandrato fianarana. Tsy manana point commun mihitsy itovizana amin'ny rusiana tsika. Na forcenareo hoe tsika de mitovy ny leratsika zay tena mahafinaritra koa aloha e. Tsara fantatsika le mpanao fandarana ao amin'ny TVM ao zay mivarom-panahy. Tsara fantatsika malagasy fa tena point commun tsika mitovy ny oratsika. Inona raha rain'olona an'izany lera zany? Inona raha rain'olona an'izany? Ianareo
Rosiany ampianatra ny Rosiana koa afaka manambady Rosiana nareo olombelona reo fa firy amin'ny malagasy zany andeha hanambady any hoe ny vehivavy ny Rosiana be deaibe mbola betsaka ny vehivavy toy izay ny lehilahy ka ny lehilahy zareo any amin'ny guerre maty any amin'ny guerre ny daholo ka ny lehilahy ny Rosiana maty amin'ny ady amin'ny Ukraine sy ny karazany io normal be ny vehivavy raha miparitaka fa tsy zay ny andeha influencena andeha anabadona gasy zany ve zavatra mba ho resanareo mikasika ny Rosiana jamais nareo nitondra ny appornareo hoe zay avy ny anatra taty Rosia ny volovolany taty zay dia anokatra orinasa ao mbo hoan'ny malagasy rehetra mahatra io tsisy mi-influencer foana nangataka an'ireo olona influenceur miaraka mpanao gazety reo zany verina avy any mba inona ny tombontsoanareo mba tantarao mavoaka malagasy mba haliana anay kokoa hoe tena mety zany Rosiana ty inona hatramin'izao tsy nisy niteny reo influenceur reo tsisy nangina verina avy any avy nanasa fitombenana tany Rosia dia nangina za mba nieritreritra hoe nanokatra société kely ho anazy izy nahazo fontany amin'ny Rosiana fanampiana mba anampiana ny vahoaka malagasy tsy anasa reo tsisy nangina satria tapenana ny vavany reny sao dia teniteny zavatra hafa eo nangina tsisy ma-influenceur anazy tsony io amin'izay ny fitondrana fanavoazana ty mirongatra ny faty olona ikoro Afrika reo zany maninona ny asan'ireo jery fotsiny manisany maty jamais hoe nandray ny reny basy sy arima reny nandeha nanampy ny malagasy hoe fanampiana raha tsy hanampy fotodrafitrasa mitehaka ny ataony zareo efa komansy milay satria miady zareo samby amin'ny fitondranao ny anankiray tsy dia azo antoka fa ny anankiray tena garantie ny Rosia hoe teny Rosiana hoe ity anankiray ty tena tsiky ty nefa io olo zareo io mitady écartena iza ny olony zareo isiteny miaraka amin'ny faniry soreto mitady ho écartena dia ataony ray zany Mikael ohatry nanaovana ny Rajoelina teo koa kotanina amin'izay miala teo aza mitady lavitra hoa na androka devoly isaky ny ray minitra hidina analakely eny nareo raha tsy milamina io tsy raha-pirenenantsika io tsy tafavoaka anareo io itombony maty efa 4 zay ny maty siblena mihitsy le olona maharary amin'ny gasy reny mihitsiny disy fahavalo ny fitondrana raha mieritreritra Rajoelina soapana ivo mba ataovy lavitra ny saina fa iverina andre mandeha ny situation azo amin'ny Rajoelina teo tsy adala Rajoelina ny alan'ny Rosiana tsy adala dideratsiraka ny alan'ny Rosiana fa tsy janona io satria ny olony Rosiana tena le atokisany toy zay Mikael no tady écartena ataovy lavitra ny fisaina mahaiza manao zigzag fa ny Rosiana tsy manaiky anao hiara asa amin'ny firenena hafa mba hampinany anganiny anao amin'izay afaka sovaliny ohatry ny ataony andreo tsitsika Madagasikara rery hoa fa malily tena manenina mafy eto PDB maneninao ahoana zany ahafahanao miavitra mitondra firenena anankiray anao raha tsy miara-miasa amin'ny firenena maro anao fa tsika moa somary navitsika mandalo araka hoe atao tsara be io sy dia mitehaka atsika rehetra fa tsy mieritreritra hoe inona zany ny avantage tsika ny tombontsoantsika malagasy anatin'izay tsisy
tsy misy sisy mieritreritrany fa mitehaka tena tsara angary izy ohatran'izao rehefa mangatsika moa zany sy de reto ny akanjo anaovana de faly daholo tsika de mitehaka zay sany afarany raha malagasy zany no apetraka ao amin'ny fandaharana televiziona malagasy televiziona mpanjakana zay firenena tsy manana point commun a Madagasikara mihitsy na fomba fiteny na resaka fiavinana ny fomban-drazana zay vitsy ny malagasy mavita mandeha mandrato fianarana any raha io tsy fisian'ny solika io fotsiny mba inona zany apportny etin-risiana no delestage maika pro io inona nefa risiana zany de malaza amresaka angovo firitaona zao hoeritaona mba inona ny zavatra hoentin'ny risiana vaolana hoentiny zany mba hoe fanampindra antsika malagasy tsisy itsika samy gasy any no ampiasainy mandeha manatsaratsara azy tsara ny risiana ty be vehivavy ty vehivavy ty bobaka be tsy manambady fa tsy adinareo ny teny be de be ny vehivavy ty célibataire satria ny lehilahy zareo alefa matimaty ny ady ary adinareo nanitsy an'le izy le bandy mipetraka ny Russie ny teny an'io adinao ny teny ny lehilahy zareo ne ka lasa miady ary mba mandiana anao mandeha amin'ny toerana le tsy mihinan-kanina reny mandiana amin'ny toerana mahantra le bidonville reny Antananarivo ka tsika afaka manao an'izay mandeha amin'ny water front atsika de aseotsika daholo ny ana de aseotsika alatsika sara ery anosy eo le anjely fotsy ampovoany ao zao Madagasikara firy ny toerana azy tsy dina Madagasikara tsara be eo fa tsy aseo fotsiny le ery ambany tanàna afaka manao an'izay koa tsika fandrisiana tena teneniko anareo tena midepensa be amin'ny resaka ady io amboary ny saina resaka iandro fotodrafitrasana fanampiana zany non itsika no manampy azy zay no ilainy inona zany raha hoe commentaire anao very place azy zany inona zany place tokony hidirako am'izay zavatra zay inona ny placeko am'izay zavatra zay raha azo place am'y zavatra resahako zay risiana zay mbola betsaka nytsika tsy tonga saina sady tsy mahatakatra an'izany zavatra resahako zany tsy omeko tsinonareo zay mahatonga na tsy mba mamaly ny ompanareo ato nareo vitsivitsy satria tsy ho taka ny atodohanao mihitsy ny zany ny androany ihany ianao ny androany any zay bandy zay mipetraka any Russie resaka vehivavy ny tantaraina de resaka fizahatany fa jamais mba ny teny ny apportne zay niantra ty zay nivolvolany reto risianareo zao ny zavatra hoentina Madagasikara tsisy misy bandy koa anankiray any zay tena tsy haiko agent risiana koa ny gasy itsika samy gasy nasainy zareo mifamona famotipotika eo jamais mba niteny re zavatra tsara hoe io tombotsoan'ny malagasy non risiana tsangatsanganana risiana zao firy amin'ny malagasy no afaka makana raha hiteny fotsiny apitao resaka occidenta ty firenena européenne ty na iresaka teny risiana sahirantsika mbola betsaka ny makany a Chine inona ny gasy any Europa satria misy zavatra ifandraisany ao mpianatra gasy zany hoe efapolo raha misy mahazo borsa omeny zareo borsa non tsy manome zareo fa ianao mila miakoaka fa zareo jamais tonga Madagasikara kianatra teny gasy négatif ianao no mila mianatra teny gasy vu iny fandarana atao amin'ny TVM atao iny tsy mba miteny reo hoe salama ina vaovao mba hoe nieninao zany nianatra an'izany tsisy ianao no mila mianatra ny tenin zareo satria ho ampiasaina anao avy eo ho an'izay matakatra ty resaka ty sy ho an'izay tsy matakatra ny hafarany io tsy mitovy ny mandeha mampirafirenena maro sy hoe gedzainy Russie aminazy rery any tsy mahazo miara-miasa amizaniza fa tonga de Russie fotsiny ahoana ny afahanao iaina
tsy mitovy ny idiram-bola maro fanampiana maro sy fanampiana anankiray raha hanampy koa ny risi tsy mitovy zany ataovy lalina ny saina misy mahazo fiaramiasa amin'ny firenena maromaro anao afaka misafidy firenena anankiray rusiana inona ny ataonao tsy maintsy manaraka azy baiko ndreo zay mahazo ny pays africaine rehetra talohantsika io fa cible Madagascar satria mety aminazy zay nanerana azy an'io secrène io moramora aminazy raha vita eny miaramila ny miady na resaka sakafo na carburant na fanamboarana sambre misimba ao amin'ny port secrène io zay nanahirana anazy amin'io ny intereny ihany amin'ny resaka ady io tsy tsika gasy mampidiriny géopolitique am'izany mbola marefitsika satria tsika ny hanina ny manahirana atsika bomba anankiray fotsiny tsisy bomba ary tsisy ady tsika io efa io mahazo atsika fa mandra-pahazahoany an'izay aloha de mandra-pahazahoany sy ametrahany olona ao Madagasikara tena vrai olona ny tsy mivadika aminy de azagaga raha feny faty olona ao satria tsy maintsy mpitondra zay tsy azonao tsy maintsy elimineny tsy hoe tifiriny moa zany tsy hoe tantaraiko anareo teo ninony Mali teo iny ny Afrika Koriny rey midaroka bomba rey hoe nanao niady de nidaroka bomba de ny ao Mali rey nidaroany bomba non nefa ny Mali efa miady am'le djihadiste reo de manampy zany ny Afrika Koriny de ny ao Mali rey nidaroany bomba quand même afaka ataonareo recherche zany zay moa zany androany fa asaivo miteny reo ankizy tany reo de inona ny tombotsy hoentinareo de inona ny mbazavao tsy afaka miresaka reo ankizy reo raha tsy hoe tsara nitsangatsanga-tany manao zao mandeha trottinette ny sasany de zay tsisy akoatran'izay hoe zao mitombotsika tamisiana tsisy makasitraky tsika rehetra hoe tanampisaina ty resaka ty hoa ianareo miteny hoe verseza za tsisy seza tokony ho azoko am'izany tsisy seza tokony ho azoko zany fiadanana ho an'ny tokantrano rehetra za tsy d'accord an'io fandarana risomada io satria mbola tsy nresaka fododrafitrasa io fa neige fitsangatsanganana ny ora itovizana amin'ny rusiana ny akamaroantsika gasy miteny frantsay fa tsy miteny russe sarotra ho atsika zany na zanatsika ho alefa ny fotsiny manahirana atsika na ny déplacement sarotra amitsika zany tika zay le point commun zany tena mbola sarotra na de mbola voaforonina ary zareo tsy manome bourse raha misy efapolo fotsiny mpianatra gasy ome zareo tsy manome zareo aty Eropa firy ny mpianatra mahazo bourse 5 000 mahery ho mpianatra mianatra aty mbola manavanatsika mandeha any Chine raha resaka arabaritra sy ny karazany fa any Russie zany isika no mila manampy azy amin'ny arenatsika satria izy miady midépense vola be izy amin'ny ady be io za ve de iaraka ihany ave de iaraka amin'ny olona bagara olona bagarista be zany iaraka ihany ave inona filaminatsainako azoko ao anatin'ny zavatra zay raha anatin'ny tokantranonareo ve misy ady lava ny olona vadinareo miady lava ao inona ny tombontsoa azonareo am'izany miainga amin'ny tokantrano fitantanana miditra amina orinasa zay vao raharam-pirenena raha tsara antoana anao amin'ny fiainanao sy ny vadinao milamina ny fitondranao asaina forcena tsika divorce amin'ny firenena maro zay miara-miasa amitsika de hijanona aminazy rehetra nefa izy olo tia bagara ohatra zay teneniko anareo zay izy zavatra mivanina ve izy concentré am'le ady potina concentré am'le ady problème be ve de inona raha renanao Madagasikara kely tsy anisan'inona mahatany mahatra re alefaso aloha ny arena aloha anoanana ny ty ady ty aloha alefaso ny volamena aloha fa tena toanana ty ady ty
tsy lamina sain'ny Poutine raha tsy milamina io ady io tsisy raha reny a Madagasikara zany tsy lahara-pamiana amin'ny Poutine zany Madagasikara zany anolohany io ady be io tovy lavitra ny saina makasitraka tompoko samy tain'Andriamanitra daholy Lewis. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.